Kokoa daholo ny zanagasikara tsy mahazo tsiro mihitsy ity vehivavy no tena mijaly amin'ity zavatra teny izy video natao ka mahakasika libido jereo le izy tsara mijery an'izay nareo fa hoe le tsy mahazo tsiro mihitsy karaha ohatra ka ray minitra ka tonga le lataka le ranonaina tsy nisy zavatra natao tao antony izany dia mba mila rehefa le hoe mandritra an'izay nisy video nataoko tany libido kotrana kegel régime sakafo dia na koa le farany misy anakefatra tany nanakefatra tany nataoko dia verina mijery an'izay ny lehilahy aloha voalohany indrindra satria raha ray minitra dia tonga andranaina tsy mety le izy manaraka ihany koa ho an'ny vehivavy eo ilay sensation inona izany filazan'izany ilay vatana sarotra be ilay mikitika andry mbola veriko foana fa hoe mila tianao aloha le olona miaraka aminao raha tsy tianao le olona dia sarotra be le izy enao tsy teny hoe tsy tiako tena fa eo amin'ilay hoe rehefa manao zavatra ohatra ilay mianatra any am-pianarana misy ohatra ilay prof ilay mpampianatra tianao misy ilay lesona tsy tianao dia any amin'ilay zavatra tsy tianao lasa ratsy ny naoty fa any amin'ilay zavatra tianao tsara ny naoty dia ohatr'izay koa no milely tiavo tsara ilay olona miaraka aminao ankafizo tsara mihitsy izy misy aloha ilay toe-batany vehivavy ilay hoe frigide ilay fitenenana somary mangatsiaka loatra ka samy manana toe-batany ihany koa vehivavy misy ilay mba hoe mora kitihana dia mora taitra misy indray ilay ohatra somary mafimafy kokoa sarotra koa ilay mampientana anazy fa kosa ny zavatra tena tsara dia hoe ianao voalohany mankafy ohatry ny ahoana izany mankafy izany tiavo ilay olona miaraka aminao nisy video tany nataoko hoe kotrana mialohan'ny lela dia mbola ezaka foana ako anao an'ilay izy dia mba miezaka izany ianareo mba manao an'ilay izy ary ho an'ny olona anankiroa mba hampifoana ho ilay kotrakotrana miadakadana kotrakotrana tsaratsara mialohan'ny lela ity tanana ity ho an'ny lehilahy elahy no ikitika ilay vehivavy eo dia mpifolapolahana tsara io mialohan'ny lela satria raha tsy voafolapolaka io sarotra kokoa ilay kitikitika madama satria tsy eo ilay fientanan'ny madama raha vao hoe maika apiditra lataka lasa sady ratsy lasa madilo ilay izy avy eo dia ina ihany koa ilay mampalahelo efa zadratsy manao lalakitakisoa tsy maintsy ampiana position maro isan-karazany tsy maintsy miova toerana isan-karazany tsy maintsy mila manova romantika tsy mahay romantika mihitsy lisany romantika ilaina foana romantika ampiana romantika fiainana isan'andro ho an'ny lehilahy miezaka elahy mizara fitiavanao madama amin'ny alalan'ny fitenenela amin'ny alalan'ny fihetsika elahy ary indrindra fifampizarana tokantranonareo io tsy tokantranon'olona hafa tiavinao tokantranonao voalohany indrindra ataovy ambony ao tokantranonao dia elahy amin'ny elahy avy eo fa anokatra avy eo foana madama isaky ny 2 minitra olana ihany koa dia le hoe matahotra ianao rehefa mpivady zareo tsy misy tokony matahotra izany intsony fa mba mila sahasah foana izay ny torohevitro andritrika lapiso kely tsy misy tokony mampatahotra indrindra efa mpivady ianareo menatra indrindra amin'ilay volo be dia be zao ny any amin'ny salon afaka manadio tsara mihitsy ilay izy nefa lany vola be koa indrindra ohatra ka any fa ato an-trano eto indrindra mba mila mihetsiketsika tsara izy torohevitro tany mahakasika ilay hoe manala volo amin'ny alalan'ny sira dia mila manao an'izay dia indri zao ramose zao afaka manala ilay volomporindria dia indri koa manala ilay volondataka ramose izany ange fitiavana be izany tsisy maratan'izany tsara be izany fa mila mba manao an'izay nareo mba izany anisan'ny fikolokolona fitiavana ihany koa inge izany ry zareo dia eo ihany koa ilay hoe reraka loatra sy ny fanafody mbola averiko ihany fa ity fanabeazana aiza ity dia mamotika tsy tsara ho an'ny tovovavy mbola tsy niteraka satria sarotra indri vao mahazo zaza avy eo ho an'ireny mpianakaviana ihany koa raha ohatra ka hoe manambady indria dia aleo avoaka daholo aloha sy zanak'areo eo sy zanaka tianareo avoaka 10 efatra 5 100 200 arivo tsy misy olana izany dia rehefa eo manao fanabeazana aiza tsara ihany koa raha hoe manisa andro verina makany amin'ny gynécologue indrindra any amin'ny dokotera hoe anisa andro dokotera ianareo anankiroa ianao sy ny any amin'ny dokotera no manisa ilay izy tsy manino indri afaka makany foana isam-bolana isan-kerinandro itsonjovana ny vatana eo mantsy lasa mangatsiaka ilay tranonjaza ilay lalanjaza mantsy mangatsiaka daholo ny raha rehetra rehefa hiditra ilay lataka dia eo ilay lehilahy inona ry izany lasa gilasy be dia lasa maty ho azy tapaka ilay fientanana avy eo ambon'izay indri koa lasa maina mampamaina ilay izy dia mba hisoroana izay zavatra izay zany dia miezaka indri mba hoe makany amin'ny
dokotera mba miresaka aminazy hiaraka anisa andro ianareo roa satria matetika eo le 14e jour mantsy sarotra amintsika eto amin'le ovulation le atahoana le izy rehefa mikorotana fatim-bolana ianao mantsy ao anatin'le efa manambady tsy maintsy mikorotana foana io olana manaraka dia le hoe reraka loatra rehefa hoe vona ianareo roa zay niaraka dia tena fotoana tsara dia le vatana miala sasatra le amin'ny alina sarotra be satria maninona reraky miasa ianao tena torovana be mandritry ny tontolo andro ianao nakaiza ina ny asanao ohatra hoe mpitarika posy ny asany lahy dia iny amin'ny alina lehilahy mba makaina ka noho izany mba matory tsara zany nareo roa amin'ny alina dia mba amin'le vomaraina le fo vomaraina iny afaka daholo ny arerana rehetra amin'ny maraina amin'izay le izy atao sakafo maraina tsara be nge zany zareo zany hoe zay tianareo ihany io fa tsy misy olana zany fa zay fanaranareo ihany io fa ny tsara zany torohevitra hoe amaraina na le tolakandro amin'ny telotelo amin'ny efatra iny ny tsara satria amin'iny vatana miala sasatra ary indrindra dia le sabotsy lahady ary ny zoma eo le vatantsika miala sasatra io mantsy satria tsy manana asa tsika olana ihany koa dia am'le hoe tsy ampy sakafo eny tsika malagasy aloha zany azo lazaina le ao anatin'ny tany andalam-pandrosoana fa tsy misy maharatsy an'izany ry zareo fa amin'ny ankapobeny dia tsara ho antsika foana ny karazana legioma ny lasary izay ny tena tsara ilaina vary ilaina ihany koa le mba hoe mihinana laoka fa ilay matsiro be loatra tsy atao dia arakaraka vady sy ny fahefana mividy ihany io fa mba lanjalanjana ihany koa zany ilay sakafo hohanina dia mba eo foana ilay mavitrika ary le mba hanafanana anazy dia ampiana kilalao efa nisy vidéo tany nanao dokam-barotra mahakasika ilay mividy kilalao dia amin'ny mampivady anareo zany tsy mila sary-bakoly ianareo fa be dia be ilay karazana kilalao be dia be tany dia mba mila ianareo mividy ilay karazana kilalao manao masina kely aloha mialohan'ny ampiditra lataka tsy voatery le ampiditra ny foana akory ny tena hoe le fa ilaina le fampitaritarika le fampisarozoro izy le fitenenana le mba amin'ny alalan'ny kilalao vidy an'le kilalao be dia be iny ianareo mbola anao le vidéo ihany zany fa be dia be ihany dia mba mora zany ianareo mahita le izy ilaina ny kilalao mba hampientana hikitrihana nono atao hampientana ilay tapory ihany koa rehetra rehetra iny dia ilainy ireny dia ny manodidina ny lataka ihany koa ilainy ireny dia izay ary ny zava-dehibe dia ny fifantohana tsy maintsy mifantoka ianao rehefa tsy misy fifantohana tsy mety mihitsy io dia vatana tsy vonona fa ny zava-dehibe ry zareo dia tiavo ilay olona miaraka aminao rehefa tianao izy mandeha foana io dia izay ary misy fanontaniana apetrao amin'ny commentaire fa voninahiko ny hamaly anazy. Zay fa mangasitraka tompoko.